Ho aminareo ane havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiainana hafa mihitsy ny any an-danitra. Zany no asongadiny no finainantsika anio filazantsara araka ny Luka 20:17 hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty, dia nanatona ka nanontany azy hoe, mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandraha maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy apakatra ny rahavehivavy ka hiteraka hamelomaso ny rahalahiny. Koa misy fito ny rahalahy, ary ny zokony napakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataon'izy fito ny rahalahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary ny farany dia maty koa rahavehivavy, koa amin'ny fitsangana amin'ny maty, ho vadin'iza moa rahavehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy fito ny rahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe, ny zanako izao fiainana izao dia mapakabady sady avoaka hampakarina, fa izay atao miendrika azo zany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mapakabady na avoaka hampakarina. Ary tsy mety maty intsony izy, fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana amin'ny maty, raha nilazan'i Jehovah hoe Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, fa izy tsy mba Andriamanitry maty fa an'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanoradalàna sasany namalika nanao hoe, mpampianatro, marina izay nolazainao, fa tsy nisy sany nanontany azy intsony ireo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fiainana hafa mihitsy ny any an-danitra. Ireo Sadoseo, atoko-pivavahana izay tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty, dia namandrika an'i Jesosy ny amin'ny momba ny fanambadiana loloa na ny ilay antsoina hoe vady lolo, izay nomeny lalàna jiosy alalana mba ahafahana mamelomaso ny rahalahy. Raha misy fito ny rahalahy ka samy efa nanambady, an'ilay vehivavy avokoa kanefa tsy niteraka izy, ho vadin'iza moa izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Adininy reto Sadoseo fa fiainana hafa mihitsy ny any an-danitra. Tsy mitovy amin'ilay tenenin Jesosy hoe zanaka izao fiainana izao, izay mivoaka hampakarina sy ho mpampakatra. Tena nampitovy zahatra mandakana, tonga amin'ny fitenenana hoe comparer l'incomparable ireto Sadoseo ireto. Tena tenenin Jesosy mazava fa rehefa tonga anie ny fitsanganana amin'ny maty, fiainana hafa mihitsy ny any. Eto Jesosy dia miteny fa rehefa hatsangana amin'ny maty ny mino, rehefa hatsangana amin'ny maty dia ny filaza azy dia hoe zanaky ny fitsanganana amin'ny maty, dia ambaran'i Jesosy fa tsy mety maty intsony izy, mitovy amin'ny anjely, zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Any amin'io fiainana hafa io no ahitantsika mivantana sy mifanatrika an'ilay Andriamanitra tompon'ny fahavelomana, ilay Andriamanitra velona mandrakizay ary tsy misy fahafatesana ao aminy. Ambara mantsy eo amin'ny 9:20 fa izy tsy mba Andriamanitry maty fa an'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy
rehetra. Fiainana hafa mihitsy ny amin'ny fitsanganana maty ka tsy ho azo ampitahaina velively ny amin'ny fiainan'izao ankehitriny izao, tsy azo ampitahaina amin'ny fiainan'ny zanak'izao fiainan'izao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra na ny zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Misy fotoana isika alaim-panahy mieritreritra fa mbola hitony fiainana any an-danitra, izay fifankatiavana tsy vitantsika ty toy izantsika any an-danitra ho ny mpifamofo na ny mpivady. Misy fotoana tsika mieritreritra fa azo toy izany any an-danitra ny fanambadiana ambaran'i Jesoa, ambara eto amin'izao soratra masina izao fa mifarana eo amin'ny fahafatesana ny momba n'izao fiainana izao sy izay rehetra entiny, ny fanambadiana, ny fifankatiavan'olon-droa dia mifarana eo amin'ny fahafatesana. Fa mampanantena kosa nefa ny soratra masina fa misy fiainana vaovao mbola mitohy, fiainana hafa mihitsy an'ilay fiainana araka ny fomba-panahy, ny fiainan-danitra. Zany no iainana indray, fiainan-danitra misy an'Andriamanitra, fiainan-danitra miaraka amin'Andriamanitra ary dia manana ny toetra mandrakizay. Ambara zany fa ao ambadiky ny fahafatesana dia misy fiainana tsara lavitra, fiainana azo antoka. Io ilay efa notenenin' Jesoa hoe andeha ka amboatra fitoerana ho anareo, fitoerana tsara voatra, fitoerana tsara rindra, fitoerana tsy mitovy ny amin'izao tontolo izao, ka tsy ny fiainanao etỳ an-tany no tohizana any an-danitra akory, fa tsy misy ranomaso intsony, tsy misy tomany, ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra ary fifaliana no manendika ny fiainan-danitra rahatrizay. Enganetsika rehetra ry havako, samy hibanjina zany fiainana hafa mihitsy ho manin'Andriamanitra izany. Alaina sary an-tsaina fa raha nalalaka tokoa mantsy ny fahazon-dalana mivezivezy, ny sisy tany, dia nataontsika izay androsirana hitsoahana ny fahantrana lalina sy ny faharatsiana rehetra ao Madagasikara. Fa raha mahatsinjo kosa fa misy fiainan-danitra tsara lavitra, efa voahoman'Andriamanitra, irintsika fatratra ny andeha ho any. Aoka hibanjina kokoa ny amin'ny mandrakizay isika, fa tsy hifikitra na ho sodoka na ho tamana amin'ity fiainana eto an-tany mandalo fotsiny ihany ity. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, ianao lay Andriamanitra mandrakizay, lay tompon'ny fahavelomana, miantoka ny rahatrizay. Resy lahatra izay tompo fa mandalo sy miserana ihany izao fiainana eto an-tany izao, fa izay manao ny sitraponao Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Ary zany no ezahanay na dia malemy aza mba ho fenonao amin'ny fahasoavanao sy ny famondramponao amin'ny androm-piainanay rehetra. Mivavaka manokana izay tompo ho an'ireo izay azo fahoriana, ho an'ireo izay vao avy nandalo fahoriana, ireo izay tsy mety mionona noho ny amin'ny fahoriana, ireo izay tsy mety afa-tsaona, ataonao mibanjina ny fiainan-danitra rahatrizay ka anantena fa misy fiainana efa voavoatra, fa tsy mba tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Dia raiso sy ampionony eo aminao izy ireny, ry fanahy masina mpampionona. Amin'ny anaranao no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.